Kanefa nambara teo dia nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny fiverenana Andramatola aloha Ravalomanana ny avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana mamitaka ny vahoaka malagasy ny fitondrana izay namela malalaka ny Fodindramatoa aloha Ravalomanana an-tanindrazana kanefa dia misy ny ambadika tsy ahafahana manome alalana ny andraisan'ny fiaramanidina nambarany Ankolafy Ravalomanana nandritra ny valan-dresaka izay niarahany tamin'ny mpanao gazety tamin'ity hariva ity moa fa fiatsaram-bela tsy tanteraka no andraisan'izy ireo izany fiatsika izany Lovara Manatsoso Mamra Samoly. Ny fiatsaram-belatsiny tena mba toerana ho an'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao fa mitaham-bahoaka pomba ofisialy ary tsy arahina fanatanterahana io no nambarany Ankolafy Ravalomanana io arivo io ny mikasika ny tsy famelana ody Andramatoa Ravalomanana lalao izay tokony hamonjy ireny izay marary mafy amin'izao fotoana zao. Androany tamin'ny Maly androany dia efa nahazo ny billet na hoe ny ticket d'avion izy dia efa teny amin'ny aéroport tany Johannesburg no tsy navela i-embarquer ao anatin'ny fiaramanidina Airlink. Ny antony dia nisy taratasy izay nataon'ny ACM avy aty Madagasikara izay nilaza tamin'ny Airlink hoe tsy azo embarquena ao anatin'ny avion Airlink Ramatola aloha Ravalomanana. Izay taratasy zay dia eto am-pelantananay omenay anareo rehefa avy eo. Dia androany maraina indray zay taratasy natao zay dia omaly zany zay taratasy nataon'ny ACM zay milaza hoe tsy azo embarquena ao anatin'ny vol Airlink Ramatola aloha Ravalomanana. Androany ndray koa androany maraina tamin'ny valomaraina ary efa endala no hoany amin'ny aéroport madame aloha Ravalomanana satria izy zay hoe efa nahazo an'le billet izy nomeny Airlink an'le billet satria nividy billet tao amin'ny Airlink dia navela ny ondra natao amin'ny salle d'embarquement fa rehefa hiditra kosa tao anatin'ny avion izy dia nilaza ny tao amin'ny Airlink hoe mialatsiny fa tsy afaka mampiditra anao anaty avion izahay ny antony dia misy indray taratasy avy aty amin'ny ACM Madagasikara izay milaza fa tsy afaka mandeha io avion io tsy mazava ny lalana satria misy any madame Lalao Ravalomanana misy ny anarana hoe Ravalomanana sy misy ny madame Lalao Ravalomanana ao anatin'ny fiaramanidina io noho izany dia tsy afaka mandeha aty Madagasikara madame Lalao Ravalomanana. Zay zany no antony anaovanay an'izao fanambarana zao hoe misy loatra ny fiatsaram-belatsy eto amin'ity firenena ity. Hafa ny zavatra tenenin'ny vava, hafa ihany koa nefa ny zavatra atao. Misy fanapa-kevitra ofisialy zany hoe fampandriana drisa ny vahoaka malagasy sy ny fianakaviana Lalao Ravalomanana izay milaza fa ekena ny fodiny madame Lalao Ravalomanana. Izay marina tsara fa dia hoe pour des raisons humanitaires et sanitaires maha-olombelona sy amin'ny resaka ara-pahasalamana no diny eto. Misy ny fanambarana etseroa fa hoe avela mody izy kanefa zavatra ambadika no atao izay no mahatonga any amin'ny teny hoe misy loatra ny fiatsaram-belatsy. Mila mifamela eloko tsika ary mila mandala izany hoe fampihavanana izany fampihavana-pirenena resana ombienombeny ka ny azoko ambara ngamba toy izy hoe samy manana reny tsika ary ny fondreny raha amin'ny ato anatiko izany dia tena malahelo sy ila mamy mihitsy amin'ny zava-misy kanefa ho ia hoe mangataka tsika rehetra hivavaka sy hitondram-bavaka ny zava-misy eto amin'ny firenentsika. Fandrangitan'olona ary tsy fisian'ny finiavana ampiatra ny fitoniana araka ny napetraky ny tondrozotra ny fanakanana tsody Andramatoa Ravalomanana lalao. Ho an'ny Ankolafy Ravalomanana dia efa nitsakitsahana ny zo fototra sy ny maha-olombelona izao ataon'ny mpitondra fanjakana izao.